mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe aty an'io ity ary manasa anao naraka izany hatramin'ny farany mba hitondra hero anao hatrany any ny fandraisana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny terantsika amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. I Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitra, fifaliana ho anay hatrany ny mandray anao ankehitriny. Misaotra Tompo fa Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao ary miay anay mpanomponao amin'izay rehetra atao. Ankehitriny izay handray ny hery avy aminao fa mitenena toy ny fahafoniko ianao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha tiany lesona antsika androany dia manao hoe mandra-pahoviana ianao no hitsara tsy ara-drariny. Ny fotoatin'ny lesona antsika androany dia amin'ny Salama fa 17. Nomeny Jehovah fahefana ny mpitarika ny Israely mba hitandrovana ny rariny eo amin'ny Israely. Tokony hampiatra ny fahefany araka ny sitrapon'Andriamanitra ny mpanjakan'ny Israely. Ny tena zava-dehibe ho an'ny mpitondra dia ny fiantohana ny fandriam-pahalemana sy ny rariny eto amin'ny tany ary ihany koa ny fiahinan'ireo sahirana ara-tsosialy. Izay vao aminana ny tany sy ny vahoaka manontolo. Ny seza fiandrianan'ny mpanjaka dia manatanjaka ny fahatokiana amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny herin'ny olombelona tsy akory. Asaiko ianao maka ny Salamo 2:20 izay hitantsika ny zava-misy mahakasika ny rariny sy ny mampahory ny olona izay tokony ho arovan'ny mpitondra. Ao amin'ny Salamo io Andriamanitra dia manambara ny didim-pitsarany amin'ireo mpitsara izay tena ratsy fanahy teo amin'ny Israely. Ireo Andriamanitra dia hoy ny filazany azy dia mazava ho azy fa tsy Andriamanitra mpanompo sampy na anjely satria tsy nasaina nanome rary ny vahoakan'Andriamanitra mihitsy izy ireo ka tsy azony tsaraina noho ny tsy fanatanterahany an'izany. Ireo fampiangana voatanisa ao amin'ny Salamo io dia mamerina ny lalàn'ny Torah izay manondra an'ireo Andriamanitra ho mpitarika ny Israely. Manontany an'ireo zanak'olombelona Andriamanitra raha mitsara araka ny rariny izy ireo ary nambara ny sazany satria hita fa tsy marina. Ny ozongozona ao amin'ny haizina izay tsy misy fahalalana ny mpitondra satria nandao ny lalàn'Andriamanitra izy dia ny fahazavana izany. Ny soratra masina dia manohana tsy mihozongozona ny fiheverana fa ny tompo no Andriamanitra tokana. Andriamanitra dia mizara ny fitondrany izao tontolo izao amin'ireo mpitarika olombelona izay voatindrany ho solotenany. Impiry anefa ireny solotenan'ny olombelona ireny na teo amin'ny tantara na hatramin'izao aza no mamadika ny andraikitra izay nomena azy. Ny Salamo 2:20 dia mampiharihara ny fivadihan'ny mpino nataon'ny mpitondra sasany izay nin'ny tena no Andriamanitra mihitsy azy noho ny olo-kafa. Na dia nanome fahefana sy tombotsoa an'ireo mpitarika Israelita azy Andriamanitra dia antsoina hoe zanaky ny avo indrindra sy solotena azy dia nandan'ireo mpitarika ratsy fanahy Andriamanitra. Nampatsiahy azy ireo Andriamanitra fa mety maty izy ireo ary mifanaraka amin'ny lalàn'ny fitondrany tena mitovy amin'ny olona rehetra tsy misy ambony lalàn'Andriamanitra. Izao ny tsarovy Andriamanitra no hitsaran'izao tontolo izao. Ny vahoakan'Andriamanitra ihany koa dia hanao hampamoaka amin'Andriamanitra na ny mpitondra io na ny vahoaka dia tokony hakatahaka ny ohatra ny mpitsara Andriamanitra ka hametraka ny fanantenany faratampony aminy irery ihany. Ninona zavatra ataontsika dia aoka mba hampahendrena, mba hampilaminana ao anatin'ny fahamarinana hatrany satria fatary manjakariva fa mahita Andriamanitra. Vavaka isika. I Andriamanitra tsara indrindra an-danitra
misaotra ray mampianatra anay io amin'ny fahamarinana. Betsaka tokoa ankehitriny no mandeha amin'ny ratsy ary mirona amin'ny ratsy izao tontolo izao, na iza toeram-piasana na eo anivininina io na anivininina dia mirona amin'ny ratsy avokoa sy amin'ny teti-dratsy ampanankarena. Ampianaro izay ho tia fahamarinana ary aoka izay ho jiro fahazavana izany fahamarinana izany eny amin'ny tontolo rehetra misy, ka mba ahitana taratra fa mbola misy ary mijery tokoa ianao ray io. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.